Riafana ho ampimbonao aminareo mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Ny saotra sy ny dera ary ny haja sy ny voninahitra no atolotra ianao isan'andro anandro Tompo. Fa mendrika anao izany ka ny fanahinao masina ny taridarina anay mba ho tena fiainanay izany, ary indrindra Tompo iseho amin'ny fiteny sy ny fihetsikanay isan'andro hoentinay mijoro vavolombelonao. Dia amin'ny anaranao Jesoa anaovanay izany vavaka izany. Amen. Riavako izay zany dia misafidy andiny soratra masina tsy ao anatin'ny mofinaina, dia ilay mofinaina voalahatra ho vakiana isan'andro izay avoaka ny sekoly alahady Foibe FJKM. Nosafidinay manokana ny andiny soratra masina hafa, izany anefa dia tsy miala amin'ny lohahevitra izay iainantsika isam-bolana. Amin'ity volana ity dia mamonjy ny tenin'Andriamanitra, dia mifidy andiny soratra masina hafa mihitsy izahay izay tsy ao anatin'ny mofinaina mba hampanan-karena koa ny fiainana ara-panahintsika, ary indrindra ny Baiboly koa dia manan-karena ahitana an'izany be dia be. Riavaka dia manasa anao ary amin'ity anio ity indray mba hanaraka an'izay voalaza ao amin'ny Isaia 40:15 dia ny andininy 9. Milohan'izany aloha dia tsara raha miresaka fohy ny andininy 1 sy ny 2 hoe rehefa avy manaitra ny vahoaka ny Andriamanitra mba hifoha, dia miaraka amin'izay koa ny fanaovany fitafiana tsara tarehy, satria izao efa hanafaka ny olony izay babo tany Babilôna izany ny Tompo eto. Dia izay izany mba tiany koa hoe mba mitsangana reto vahoaka reto miaraka amin'izany fanavotana izany, ary izay misy hitantsika eo amin'ny andininy 2 koa, izay tsy inona akory fa hoe mamaha an'izay rehetra mamatotra izany ilay vahoaka. Dikan'izay izany dia misy fahavonona mihitsy amin'Andriamanitra hanafaka ny olony rehefa babo tany Babilôna izy ireo. Dia ny anay moa izany misafidy izay ilay andiny soratra masina hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra, dia ilay tenin'Andriamanitra na tenin'i Jesoa na baika avy amin'ny fanahy masina mivantana mihitsy dia ireny izany ilay fidinay. Dia hoy ary ny Isaia 40:15 andininy 7 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa: tsy vola tsy harena no nivarotana anareo, ka tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo. Io izany ny hitantsika eto amin'ity Isaia 40:15 andininy 7 ity. Dia izao fanaoko ny mampiasa an'ireo andiny soratra masina amin'ny teny malagasy araka ireo dikateny amin'ny teny malagasy izany, dia tsy inona akory fa ny Baiboly masina katolika izany ary koa ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara na ny DM. Ireo no ananako ankoatran'ity Baiboly protestanta mahazatra ity. Ireo aloha ny ananako dia ireo izany no mba ampiasaiko eto. Dia ny DM ary dia izao no teniny ry havana: fa izao no lazain'ny Tompo amin'ny vahoakany, maimaimpoana no nanolorana anareo handevozina, ka tsy handaniana vola koa ny hanavotana anareo. Dia mitovitovy amin'io dikateny iombonana ekumenika ihany koa ny amin'ny Baiboly masina katolika ry havana. Araka ny efa nambarako teo dia fanavotana ny vahoaka babo tany Babilôna izany no tenenin'Andriamanitra mivantana eto. Tsy vidiam-bola izany, tsy handaniam-bola maka-reny izany, ary ditantsika izany ny foto-kevitr'Andriamanitra amin'ny famonjena, fa tsy handaniam-bola izany, tsy voavidy vola izany, ary maimaimpoana izany. Dia tanteraka tao amin'i Jesoa Kristy izany famonjena omen'Andriamanitra maimaimpoana izany. Eto ambonin'ny tany izany tsy misy vola mikareny, avidy ny famonjena nentin'i Jesoa, nataon'i Jesoa ho antsika tsirairay avy ry havana. Dia izany izao no hatsapahantsika eto ny amin'izany hoe tena lehibe tokoa ary manan-kery ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra mamonjy ry havana koa aingany mba ho tanteraka aminao sy ny ankohonanao izany. Dia averiko ilay Isaia 40:15 andininy 7 izay maimaimpoana amin'ny famonjena. Hoy ary ny Tompo Andriamanitra: fa izao no lazain'i Jehovah, tsy vola tsy harena no nivarotana anareo, ka tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo. Amen. Vavaka ary sika. Tena misaotra anao izay Tompo, fa tianao tokoa, ary izany fitiavanao izany no hamonjenao anay, izany fitiavanao izany no hanavotanao anay. Dinga ny Tompo tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy izany. Ho voavonjy tokoa Tompo, saina
vatana fanahy zany no maha olona anay, anjakano tanteraka ary indrindra koa andova ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy anaovana izany vavaka izany amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy amen.